来地的天津。Ny lafin'ny fampianarana no idirantsika misimisy kokoa amin'ity indray mitoraka ity ka nadiadintsika ny momba ny atelier Luban. Fa inona marina moa izany atelier Luban izany? Izy ity dia hetsika nataon'i Chine hampiroboroboana ny fampianarana sy fanofanana arak'asa sy ara-teknika manerana izao tontolo izao. Ny gouvernemanta ao Tianjin no nanomboka ity hetsika ity ary nampitondraina ny anarana hoe Luban, ilay mpanao asa tanana sinoa fanta-daza ka nametrahana ifitoeram-panofanana samihafa amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao. Mifototra indrindra amin'ny lalam-piofanana miisa 4 dia ny resaka électricité industrielle, ny technologie de l'information, ny ingénierie mécanique ary ny maintenance automobile. Ireo taranjy ireo dia mikendry ny hanomana ny tanora maro hamaly ny filan'ny tsenan'ny asa moderna ary hampiroborobo ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena amin'ny fanofanana arak'asa. Ity hetsika ity ihany koa dia tafiditra ao anatin'ilay hetsika ceinture et la route ka nambaran'ny filoha sinoa Xi Jinping tamin'ny fomba ofisialy ny fametrahana ny atelier eto Madagasikara. 中国决定同非洲加强发展经验交流，在非洲设立10个鲁班工坊，向非洲青年提供职业技能培训。 Vontovorona eo amin'ny 12 kilometatra miala ny renivohitra eo, eto misy ny ESPA na ny École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo. Eto no nananganana ny atelier Luban voalohany eto Madagasikara ary manamarina ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny lafin'ny fanabeazana eo amin'ny Madagasikara sy Chine. Ny 12 febroary 2024 no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ity fitoeram-panofanana Luban eto ity, izay eo ambany fiahin'ny Université an'Antananarivo. Isan'ny nametrahana an'ity toerana ity atelier Luban ny anofanana mpianatra izany anampy amin'izany tetikasa gasikara izany. Fiara vaovao, fiara mitondra any amin'ny fampandrosoana tokoa satria isan'ny varavarana manokatra ny fisian'ny orinasa ny fanamboarana fiara. Maro-drefy tsy pirofo fisian'ny fandrosoana amin'ny tany iray ny fisian'ny fanamboarana fiara. Maro-drefy izany hoe indicateur moa izy ny teny frantsay. Fa izay nisy nofinofiny ireo mpitondra mba ny ananan'ny malagasy isan-tokantrano fiara 4L angamba izy izay raha tsy diso. Ny nofinofinay miaraka amin'ny talian'ny ESPA dia ny ananan'ny sasatsasany fotsiny fa tsy hoe malagasy isan-tokantrano gasikara mandeha amin'ny angovo azo avozy. Raha tsy ahivina, hatramin'ny nanomboana ny fametrahana ny atelier Luban ivelan'ny Chine voalohany tamin'ny volana Martsa 2024 tany Thaïlande, dia miisa 20 ireo atelier manerana izao tontolo izao ankehitriny iarahana miasa amin'ny tanànan'ny Tianjin. Ny volana Martsa 2024 tao Djibouti kosa no nantokanana ny atelier Luban voalohany taty Afrika. Raha toa ka ny taona 2024 no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny atelier Luban teto Madagasikara, izay notron'ny tale jeneraly ny sahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana. Raha miresaka itsika hoe fahalalana, miresaka itsika tanora, miresaka itsika fampiofanana, dia isan'ny mipetraka ary eo anivon'ny anjerimanontolo
ny toerana ny anjara toerany mpanabe dia eto a dia manisy teny manokana amin'ny fanantenana ary indrindra makasitraka amin'ny ezaka izay lehibe sy makadiry eo antsoroka reo mba hanofanana ireto tanora malagasy ho andeha misehatra avolenta kokoa ny fiteny filamatra hoe ny adala no toandraina nandray miteraka ady hevitra io satria tsy ny ray akory dia hoe adala fa mifono zavadalina izany teny napetraky ny tolo razantsika izany hoe ny zanaka na ny zandry izay taty afara mahita ny fandrosoana dia tokony havita bebe kokoa sy makadiry noho izay ray na reny nahitany masoandro. Isan'ireo tompona andraikitra voalohany eto amin'ny atelier Loban eto Madagasikara Tahiry Rakotonindriny. Izy no nanazava taminay ny Antsipriany momba ity ivon-toeram-panofanana ity. Ny fampianarana ato amin'ny atelier Loban moa zany somary miavaka kely. Ry zareo zany telo taona ny mianatra. Dia ny zareo zany tena anatin'ilay hoe formation plutôt professionnelle. Zany hoe tena any amin'ilay fikirakirana mihitsy zany fa tsy dia tena any amin'ilay pratika zany no atosika bebe kokoa raha par rapport amin'ny enseignement théorique. Na dia voataona vitsy monja aza no nizoroan'ny atelier Loban teto amin'ny ESPA Vontoforona efa misahady izy ny vokatra azo tsapain-tanana. Ny 9 aprily taona 2024 ihany koa dia nanamarika dingana lehibe eo amin'ny fampianarana ara teknika sy ny fampivoarana eto Madagasikara satria dia notokanana ihany koa ny tapany faharoa tamin'ny atelier Loban teto Vontoforona. Manam-pahefana maro no niatrika izany ka isan'izany ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy solon-toerana sy ny mazoivon'ny Chine monina sy miasa eto Madagasikara. Ny famasian'io tapany faharoa tamin'ny atelier Loban io izay mitentina ray faingo 7 miliara ariary ka nanolorana fitaovam-pampianarana arifomba sy nametrahana ny sampam-piofanana ingénierie mécanique sy ny technologie d'information. Raha toa ka ireto sampana roa reto ihany no nisy hatramin'ny sokafany dia ny électricité industrielle sy ny maintenance automobile. Tsy izany ihany fa isan'ny lehibe indrindra aty Afrika ity atelier Loban eto Vontoforona ito ka azo anambarana ny finiavan'ny firenena sinoa amin'ny fampiroboroboana ny lafin'ny fampianarana sy fanofanana arak'asa eto Madagasikara. Ny tanjona moa zany dia anampiana trano ny ampitomboana trano ny letan'ny fampianarana zany eto amintsika. Fantatsika koa moa ny fandrosoan'ny teknôlôjia avy any amin'ny zareo sinoa dia tena hoe tombony be ho antsika mihitsy zany no misitraka an'ilay fiara-miasa ohatr'izao zany ahafahan'ny mpianatra manovo fampianarana misimisy kokoa ary ny manaraka ny ino moa zany ataoko hoe teknôlôjia nouvelle zany dia eo na ho amin'ny mpianatra na ho an'ny mpampianatra satria zany tafiditra ao anatin'ilay fiara-miasa misy ny fifanakalozana foana zany eo amin'ny mpampianatra sinoa sy ny mpampianatra malagasy dia misy koa ny efa eritreritra hoe fifanakalozana koa eo amin'ny mpianatra malagasy sy ny any amin'ny zareo sinoa.
électrique. Ny tanjon'ny atelier Loban dia ny hanome fiofanana manaraka ny fivoarana maneran-tany mandritra ny 3 taona amin'ny sehatry ny électrotechnique sy ny automobile. Misitraka fampianarana sy fampiarana araka ny ilainy ireo mpianatra ka manomana ny andiana tanora teknisiana vaovao mahay sy matianina amin'ny asany. Tsy safidianana na lahy na vavy ny fianarana teknika toy itony. Efa mihamaro araka izany ireo tovovavy no liana amin'ity sehatra ity. Ity tovovavy ity zao dia nisafidin'ny lalam-piofanana génie mécanique industriel eto amin'ny atelier Loban. Ny école polytechnique d'Antananarivo moa zany dia miara-miasa amina université any Chine izay nahazonan'ity atelier Loban ity. Misy maromaro izy any Afrique fa ny eto Madagasikara zany lehibe indrindra. Dia ny filière ataoko ato maintenance automobile. Ny tombontsoa ianarana ato amin'ny atelier Loban Madagasikara zany dia arak'izao hitantsika izao ny eo amin'ny resaka travaux pratiques zany dia avantagé kokoa satria betsaka ireo matériel afaka anaovana travaux pratiques, afaka hiasana zany, afaka ianarana ihany koa. Afaka hita amin'izany zao ny montage démontage pneu, équilibrage, montage démontage moteur, izany hoe mahafeno tanteraka ny resaka maintenance automobile ny fianarana ato. Ary fomba sy ary fitaovana ity ivitoeram-pampiofanana eto Vontovorona ity. Ahitana fitaovana fampiofanana miisa 3.0 sy fitaovam-pampiarana miisa 3.0. Manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ika farany ihany koa ity toeram-pampiofanana ity. Isan'ny tsy azo idivirana intsony ny tontolon'ny teknôlôjia sy ny fandrosoana nomerika maneran-tany. Tsy ambaka amin'ireo mpianatra any ivelany araka izany eto amin'ny atelier Loban. Noho ity toerana ity izay novatsiany avy any Chine mivantan'ireo teknôlôjian'ny fifandraisana ika farany, ahafahan'ny mpianatra manao fampiarana mifanaraka amin'ny fivoarana avy hatrany. Ny tena tombony aloha zany dia lasa manakaiky kokoa ny filan'ny orinasa ny mpianatra izay avoakantsika raha oharina amin'ny teo aloha, satria ny fisian'izao fitaovana izao araka ny tenaiko teo aloha dia mahatonga ny filan'ny orinasa hifanaraka amin'ny fampianarana ety anivon'ny université, ka rehefa mivoaka avy aty amin'ny université ilay mpianatra dia ataoko hoe 80% efa hitakitany taty amin'ny fianarana nataony ny zavatra iandry anazy rehefa tonga ny amin'ny orinasa izy rehefa avy eo. Efa hitany ihany koa ny pitso-pitsony rehetrarehetra ilaina na ny fitondran-tena na ny fomba fiasa ao anatina data center local technique mba ahafahany mandray ny fepetra hoentiny rehefa mitondra olona izy miasa ny anatin'ny orinasa, mba ahafahany-jareo ihany koa mahita ny hoavy rehefa avy eo zany ny fivoarana manaraka dia mifikirakirana izao fitaovana izao mahatonga anjareo manana hevitra vaovao indray ahitany hoe misy olana ohatry ity mbola misy amin'izao fotoana izao, satria afaka mikitika ary zareo dia mahatsapa hoe hatreto ny fetra izay tratra amin'ny fisiana teknôlôjia anankiray dia iny problématique iny no miteraka nouveau besoin, izany hoe filana vaovao indray hoentina hanatsarana ny zavatra efa misy eo anivon'ny fiainan'ny olona andavanandro, izany resaka réseau informatique no horesahana. Natokana ho azo ampiarana sy anandramana avy hatrany araka izany ireo efitrano fianarana eto ka mampilomano sahady ireo mpianatra anatin'ny tontolon'ny asa. Opportunité be ilay izy aminahy satria ny voalohany aloha fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara sy Chine ilay atelier Loban. Faharoa manarak'izay ny fitaovana rehetra izay mipetraka atao anatin'izany atelier izany dia fitaovana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Indrindra moa zany raha ao amin'ny domaine misy ny tenako dia efa misy ny antsoina hoe CNC, izany hoe ohatran'ny fraiseuse tour conventionnelle fa à commande numérique, izay teknôlôjia anisan'ny sangana amin'ny resaka fabrication mécanique izay mbola vitsy dia vitsy manana azy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.
ataoko zao anamboatra programme eto amin'ity module ity. Ity moa zany ohatrany hoe fanaovana le domestique installation intelligente ao amin'ny efitrano reny. Ohatra hoe rehefa le mitehaka dia mirehatra ny jiro, rehefa mandalo dia mirehatra ho azy. Io koa ny hoe rehefa mipika ho azy ny jiro rehefa tonga ny lera. Hoe amin'ny enina dia maty ho azy ny jiro. Dia izay zao ny ataoko eto amin'ity ordinateur ity mamboatra programme an'izay aho hoe amin'ny ataontsika hoe amin'ny enina zao tapaka ny jiro ao amin'le chambre 18h00 dia téléversena le izy eto amin'le dia mandra-piandra le téléchargement dia ty machine ty no contrôle le jiro zany le fotoana zany hoe ohatra ny ordinateur kely io micontrôle rehetra reto. Dia ty indray ohatra ny hoe interrupteur kely mampirehatra sy manazava sy manamaizana le luminosité le jiro. Ny vokatra azo noho ny fisian'ity atelier Loban ity dia mihoatra lavitry ny sehatry ny fanabeazana. Ny fisian'ny atelier Loban dia maneho dingana iray mankany amin'ny fampivoarana ny indostria sy ny fandrosoana ara-teknika eto Madagasikara sady manamafy ny fifandraisana ara-kolontsaina sy ara-pampianarana amin'ny Chine ihany koa. Zay aloha dia tena marina, tena tombony be mihitsy ho an'ny mention génie électrique na ho an'ny fampianarana mihitsy indrindra ka ny sekoly ambony polytechnique tahaka izao zany dia tena nahazo tombony ary atao hoe ny angarana manokana mihitsy dia izay isaorana be dia be mihitsy ny amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny zareo sinoa ao anatiny satria raha araka ny hitanareo teo dia tena manaraka mihitsy le teknôlôjia vaovao daholo ny le fitaovana ary niaraka tamin'ny formation fa tsy hoe nanome fitaovana fotsiny ry zareo. Telo taona ny faharetan'ny fianarana eto. Mbola voafetra ho licence araka izany ny diplôma afaka sitrahana eto amin'ny atelier Loban eto Vontovorona. Tsy manakana ny fanohizana ny fianarana any ivelany anefa izany. Isan'ireo malagasy nandeha nanovo sy nanatevina fahalalana any amin'ny universitén'i Tianjin any Chine ny Jennifer. Tamin'ny Tandas efa nanomana ny master 1 izy. En 2019, c'est un cours de l'université Tianjin de filière mécanical manufacturing and automation. Miresaka fampiasana fianarana mampiasa machine manamboatra pièce mécanique. Les machines misy hoe CNC zay programmation na CNC zany dia machine maro be dia be hafa kokoa. Dia mitazona amin'izy hoe mba afehezana le teknôlôjia sinoa dia ahafahana rinandro efa tonga amintsika ireo teknôlôjia io na misy orinasa lehibe mampiasa andreo dia afaka mba mizaratra teta ho an'ny mpianatra malagasy. Ny atelier Loban dia mihoatra lavitra noho ny ivitoeram-pampiofanana tsotra ary mihoatra lavitra noho ireo efa misy eto Madagasikara hatr'izay. Izy io dia tetezana mampifandray ny kolontsaina sy ny fahaiza-manao ary fampiasam-bola ilaina ho an'ny hoavin'ny tanora malagasy. Manome fiofanana ary fomba sy moderna ny atelier Loban ary manamafy orina hatrany ny fifanakalozana ara-kolontsaina sy ara-trakefa eo amin'ny université aty Madagasikara sy ny any Chine. Aty Afrika mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny indostria sy ny ara-teknika ary ny ara-teknôlôjika ny atelier Loban.